Jesosy. Aza atao ho an'ny olona ny orakoraka anao fa atao ho an'Andriamanitra. Amen. Fantatra Jesosy fa efa teto foana ianao miandry anay teto ary fantatra Jesosy fa mbola tianao zay matoa mbola velonay tianao zay Jesosy matoa mbola mitahinao afaka miaona aminao ndray mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra zay nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ity tontolon'andro androany ty averinay aminao ny dera ny laza amin'ny voninahitra nalainao avy lavitra loatra be dia tsy otinao nalainao avy lavitra loatra fafanany nao ny dian-tongotrano fiainako fa nalainao avy lavitra loatra tsy hoarina teneno ilay olona novonjenao mitsokanao asandato an'Andriamanitra ny tananao dia ndao tsika hiara hitsoka an'Andriamanitra ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay lazainy olona tsy amkero anazao sy zao hoe fizay lazay teninao hoe zayawe teneno hoe ilay olona ny sitranao Jesosy mitsokanao ilay olona ny sitranao mitsokanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olona tsy amkero anazao sy zao hoe izay lazay teninao hoe zayawe teneno nalainao lavitra loatra fa nofidinao nalainao avy lavitra loatra be ka nifidinao nalainao avy lavitra loatra tena nijalianao nidiantonao miainako borofony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasainao teneno ilay olona nitahinao mitsokanao ilay olona nitahinao zay nolazainao fa tsy zay lazainy olona tsy amkero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao hoe zayawe teneno ilay olona narovanao mitsokanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay lazainy olona tsy amkero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao hoe
Nawe andamanta simisuva simandi sufana tenane se socio sai nulla sai non una nawe andamanta simana rianaye zaya no zaye Simitoka nawe andiamantra simisiuvale simandi sufana tenane se socio sai nulla sai non una tau nawe andiamantra simana rianaye zaya no zaye tiako zany hira zany raha ataonao vavaka tsy fantatra hoe inona ny zavatra atrehanao amin'izao fotoana zao tsy fantatra hoe inona ny zavatra sarotra inona ny ady atrehanao fa teneny hoe tsy izay lazain'ny olona marina amin'ny fiainanao atao vavaka zany hoe tsy izay lazain'ny olona Jesosy tsy izay lazain'ny mpankahala Jesosy tsy izay lazain'ny mpamosavy Jesosy fa izay lazainao ihany ny marina amin'ny fiainako atao vavaka zany dia asan-drato ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy deranao zay tsy izay lazain'ny mpankalanay Jesosy ny marina amin'ny fiainanay fa izay lazain'ny teninao ihany tsy izay lazain'ireo mpankalanay Jesosy ny marina amin'ny fiainanay fa izay lazain'ny teninao ihany tsy izay lazain'ireo mpanenjika anay ny marina amin'ny fiainanay fa izay lazain'ny teninao ihany Jesosy ny marina ka androany zay Jesosy amin'ity hariva ity tonga eto zay hitsaokanao tonga eto zay hideranao tonga eto zay ankalazanao tonga eto zay anome voninahitra ny anaranao satria marina loatra amin'ny teninao ianao mankasitraka anao zay Jesosy voninahitra dera laza mandrakizay dia aoka ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy tiako raha rahabainay olo akaikinao faly za mahita anao any any ary tiako raha tena mbola hideran'ny tompo atsikany amen teneny hoe androany aloha dia hidera ny ampitso avelao hoany fa androany atsika hideran'ny tompo amen alleluia raha hitanao hoe miramirana tsy hoe tsisy raha manahirana fa ilaraiko ao ambony ao hoe izy any manapaka izao rehetra izao hoe ka ninonino nahitrange ny zavadrehetra miara-miase ny mahasoa ino tadiaviny inonaro ny antony tsy hiderako e tiako anao raha hidera tompony androany aloha midera androany aloha manitatra ny fanjakana ny ampitsanay ny aze androany aloha de hiderandao ao Jesosy de midera atao zay fahaizanao mandio an'Andriamanitra aloha tsika hideran'ny tompo e ampitsanay ny aze androany aloha de hiderandao ao Jesosy eo are Sawane manana dade mamunzi aya natinyade mikarakara timbarera kama vita tantera ka adidi nyawe androany alude midera androany aluba nitatra nifanzakana yapitwa naini yase androany alude midera nawa androany alude midera androany aluba nitatra
Johnny Fanza Canal, Napisa Nainiase, Antoine Lude, Hidera Nawa, Se Socio. Mandiza one two penol. Ese le tino one, se socio. Antoine Lude, Midera, 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 Antoine Lumanita, Johnny Fanza Canal, Yapisa Nainiase, Antoine Lude, Hidera Nawa, Se Socio, Antoine Lude, Midera, Midera, Antoine Lumanita, Johnny Fanza Canal, Yapisa Nainiase, Idera nawa se socio asi urakura kama kwanze sose Andrane noa tika nora mbola ndiwa n'Andriamanitra de teneno hoe mbola velon'aigna hoe misora ny tompo e izy mbola vonina idera n'Andriamanitra Androany ary jereo ny Andriamanitsika de mitoetra ambony fiderana anao midera io niany manome voninahitra anazy io niany zay raha manahirana anao jiaby niany ho ampifahany aketo aware skambala velunenge skambala velunenge tike Skambala velunenge tike Gombola pakamidera Gombola pakamidera tike ya ye ma sote Gombola pakamidera Gombola pakamidera tike ma sote Esa le dino one se sose Bola pakamanumpo tike ya ye ma sote Bola pakamanumpo Asi urakura kawanze sose Ato vita nze sose fincha te idera nazy anao androany Eu Asi urakura kawanze sose Eka
dinao any Jesosy eu un, deux, trois, quatre, stop. Asiurakuraka hoan'ny tompo e. Alleluia. Tiako anao amin'izao fotoana izao raha hivavaka, raha ndreny afatra Andriamanitra anao dia mitenena amin'Andriamanitra hoe tonga eto zaho hoe te handreny feonao. Aoka anao hiteny aminah ndraikany any eo amin'ny alalan'io mpanomponao io. Asan-drato arany vavako amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra mankasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao. Saotra Jesosy fa entinao eto indray izay hiaino anao a. Fantako Jesosy a fa efa misy fahasoavana, misy fitahiana, misy fandresena efa nomaninao anay eto. Androany izay Jesosy raha ndreny afatrao a ataovy mare anao izay tsirairay avy eto Jesosy a. Aza vela hoe tonga eto izay hoe fahazarana fotsiny fa tena feno etaeta any anatinay any andre anao. Tario ara Jesosy eo ny teny izay toriana. Za zay mijoro eto androany Jesosy dia fitaovana fotsiny ihany fa anao Jesosy no hiteny. Aoka tsy izaho mihitsy Jesosy androany no hita eto fa anao ilay Jesosy velona ato anatiko no hita eto androany. Mitenena anao Jesosy fa vonona iaino anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, tia tanana mafitsika ary afaka maso toerana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra antsika fa afaka miaona aminazy ndraika amin'ity alakamisy hariva ty. Zaho manokana tena te hankasitraka an'Andriamanitra fa mbola ny famindram-pony mbola afaka mijoro aketo ndraika niany. Raha ny planany devoly efa tsy niexiste tambony tany izay hitanare io mety gaga nareo zay dimanche tsy hita mihitsy talata tsy hita. Ary tena mbola vona anao miasa. Amen. Dia tiako anao mba ho toana. Na dia andeha miaraka amin'ny fofonaignanao ary tsy miala amin'i Jesosy zany. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Faly za mahita anareo za tena ngoma be fiangonana vintsy. Fa tena hoe izao zany sitrapon'Andriamanitra. Androany vao afaka toana. Dia faly za mahita anareo rehetrarehetra. Tahiny tompo any antsika rehetrarehetra. Alleluia. Alleluia. Ka androany Andriamanitra te hiteny aminao manokana ndraikany. Androany antsika hianatra ny zava-miafy ny fankatoavana. Zava-miafy ny fankatoavana. Anao mety efa maregny fogna toriteny isan'andro. Fankatoavana e, fankatoavana e. Fa androany anao andre zavatra vaovao ndraikany. Ary mino zaho fa nentinao eto tsara ny sofinanao anankiroa andrian'Andriamanitra. Satria ny fankatoavana tsy raha mora atao fa raha sarotro. Satria ny fankatoavana tsy izay tianao nataonao fa izay tian'ilay Andriamanitra tomponao nataonao. Amaky tenin'Andriamanitra tsika amin'ny Deutéronomia voalohany. Deutéronomia 28 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomia 7:20 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratry Jehovah Andriamanitrao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Dia teneny ilay olona akaikinao ho anao zany teny zany hoe averiko vakiana ndraikany. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratry Jehovah Andriamanitrao
ho ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Mba inonao hoe ho marina aminao ve izany teny zany? Fa matetika ny zavatra tiantsika le hoe asandratra ambony ny firenena rehetra. Antsika ke zao raha santany agna samby te hisandratra daholo, samy manana raha manahirana anazy atsika anio, dia tiantsika ho liberentsika amin'igny. Fa jereo le teny takeo misy zavatra ny teneniny. Lasiny raha mihaino tsara ny feon'ny Jehova ary mankatoa anaraka ny didiny rehetra. Raha araka ty tenin'Andriamanitra vakitsika ty ny fankatoavana zany lakileny fisandrantana. Possible aminao izy zany tsy haiko anareo mpiara-miasa jiaby akao firy, fa rehefa mankatoa anao dia ataon'Andriamanitra ambonin'olo jiaby reo. Mety marobe zao grossiste, marobe mpandrarà, fa rehefa mankatoa anao dia asandratr'Andriamanitra ambonin'izy rehetrarehetra. Atsika jiaby ampiangonana akato maro atsika akato, fa ny fotoana anao mankatoa ain'Andriamanitra manandratra anao ambonina kristianina rehetrarehetra. Ka ny sehatra rehetrarehetra tianao hisandratana ny lakileny fankatoavana. Ny fankatoavana nefa tsy hoe fankatoavana hoe ty zao baiboly, ty zao tenin'Andriamanitra. Ty baiboly ty afaka mividy an'ity na dia ny mpamosavy na dia ny mpagnano magie. Olona jiaby afaka mividy an'ity amin'ny librairie satria ty misy amin'ny librairie. Fa est-ce que anao mamaky an'io teny io ve ankatoavinao le izy? Ny zavatra mila fantatra anao aloha voalohany, misy ny atao hoe feon'Andriamanitra, misy ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Amen. Ty zao ny atao hoe tenin'Andriamanitra ty vakitsikany ary arahantsika raha anatin'ny tikato. Fa misy kosa ny atao hoe feon'Andriamanitra, ary ny feon'Andriamanitra ny exista voalohany noho ny teniny. Jereo Andriamanitra rehefa nahary an'izao tontolo izao, ny teny izy misy oziny, dikan'izany feo nalefany. Ka atsika reo zany raha te hisandratra, tsy ilsifio hoe mamaky baiboly vitanao Genesis jusqu'à Apocalypse, fa est-ce que hoe nandrehan'Andriamanitra ny teny taminao anao? Za zao keto miteny ampiasain'Andriamanitra, fa rehefa anao marina zany hoe feon'Andriamanitra zany hafa mihitsy ny fandraisanao raha teneniko aketo. Ka ny atao hoe fankatoavana zany aketo dia écouter. Tsy afaka ankatoan'Andriamanitra anao raha tsy mariny anazy. Marina raha teneniko zany eo. Ny atao hoe fankatoavana eto tsy hoe aza mangalatra. Raha tsy regninao ne io tsy hainao mankatoan'io fa mila mandrehan'Andriamanitra miteny anao. Amen. Ka raha dika zany dikany hoe fankatoavana amin'ny teny grika shama. Matetika tsika hoe Jehova shama, Jehova, tsy le shama igny, fa le shama mi-écouter, mi-entendre, mandre an'Andriamanitra miteny. Dia mba antan'io le akaikinao, anao ve mba efa nandrehan'Andriamanitra ny teny taminao hoe? Ty zany ny fankatoavana eto tsy hoe vavaka. Ny vavaka tsika rehefa mivavaka tsika mangataka, miresaka amin'Andriamanitra tsika rehefa mivavaka. Anao zany rehefa mivavaka tsika miresaka amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra tsika rehefa mivavaka. Ny vavaka tsika rehefa mivavaka tsika mangataka, miresaka amin'Andriamanitra tsika rehefa mivavaka. Ny vavaka dialogue. Anao zany rehefa mivavaka miresaka amin'Andriamanitra, fa rehefa vita vavakanao mba mandrehan'Andriamanitra miteny aminao ndraika ve anao? Misy amintsika reo mivavaka dia mandany adiny raika roa lera izy mivavaka. Vita vavakanazy amenna ozindosy ny tongotra ananjy. Tsy avy izy andrehan'Andriamanitra. Matonao zay hitanao zao ohatra zao za miresaka amin'ity rahavavy ty
miteny aminazy za dia mila zany za marigna anazy mamaly anay mba hafahako magnaraka zay raha tenenina hafany magnaraka zay raha teneniko fa rahanao zany manompo an'Andriamanitra nefa tsy marigna an'Andriamanitra verimegna vavaka anao tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amen alleluia ka ny tenin'Andriamanitra tia kambanantsika jiaby atsika jiaby magnaraka raha zakainy tia kato satria tia tenin'Andriamanitra fa ny feon'Andriamanitra individuel raha tianao zay anao hisandratra ino raha efa nytenenin'Andriamanitra taminao ka nankatoavinao anao koa nefa na dia marigna an'Andriamanitra anao nefa tsy mankatoa tsisy varany tsisy efe amin'ny fiainanao mihitsy le izy fa atsika zany rehefa mivavaka mila regnitsika mihitsy Andriamanitra hoe miteny magnome directive anao personnel directive amen'Andriamanitra anazy ao tsy mitovy directive amen'Andriamanitra ny pasteur akato mihitsy satria samy manana zay raha ilain'Andriamanitra amintsika tsiraikaraika atsika reo samy manana zavatra takian'Andriamanitra amintsika tsiraikaraika ka arakaraka ny fahenonao ny feon'Andriamanitra no isan'ny ratanao manomboka androany zany tsika menara miaino an'Andriamanitra alleluia alleluia ny fiainonao an'Andriamanitra zany no atonga anao firenena lehibe za mino fa tsika jiaby akerete hisandratra daholo eo dia inona le raha mba efa nitenenin'Andriamanitra aminao hoe ka nankatoavinao tsisy akoatran'izay ny lakile ny fisandratanao baiboly tamin'ny Deutéronomia 28 entaka efa nivakitsikany raha miaino ny feony mitandrina anazy dia ho asandrany ho ambony firenena rehetra anao zao mety miteny efa manana tomobily olo mariny anayko fa manana tragno olo mariny anayko fa raha anao miaino mitandrina mankatoa mbola hain'Andriamanitra manao anao mihoatra an'io ary marina aminao ny izany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen teneny mihitsy le olo akaikinao mila miaino an'Andriamanitra tsika hoe raha tsy miaino an'Andriamanitra atsika dia mandeha anjambany atsika amin'ity vavaka ty lasa karaha litanareo le aomby asesy ambala regny sagnatria ny vava tsy hoe za magnohatra anareo amina aomby fa asesika koa bijiaby tsy hainy dia mandraindraigny avoaka ambala tsisy direction ohatran'izany tsika raha tsy mandry an'Andriamanitra miteny tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra hitanareo zao i Abrahama nanana ray aman-dreny nanana kibo raika i Abrahama nanana ny Nahora rahalany nanana ny Arana rahalany fa nagnino izy raika fony raika voafidy mety possible ny teny tamin'ireo rahalany re Andriamanitra na ino an'Andriamanitra ny teny taminazy dia nankatoavana atsika mahafantatra tsara zany tantarany Abrahama zany agnaty baiboly akato ary anao nefa taranaki Abrahama amin'ny finoana raha tianao ho azo iaregnany Abrahama jiaby dia ataovy zay raha nataony alleluia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra jereo ao agnatin'ny baiboly koa tsisy lalàna miteny hoe tsy mahazo manapadrandra manomboka amin'ny apokalypsy manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny apokalypsy na dia namoaka didy lalàna arandriamanitra tamin'ny andron'ny Mosesy tsisy hoe tsy mahazo manapadrandra fa nagnino tonga tamin'ny parony Samson ny tenenina ndraiky hoe tsy azonareo tapagna irandran'izany kanary io nisy Andriamanitra ny teny tako ary regniny tsara le feon'Andriamanitra hoe le zaza agnaty kibo rehefa teraka
tsy azo kasiagna lamina volony tsy mahagaga Samsona raha lehilahy mahery tegna feno hery firenena raika tsy maharesy lehilahy raika atsika nefa raha vao misy tso amintsika keto fa mba exemple raha kofagna amin'ny rano Jesosy atsika jiaby vao misy mpangalatra 12 atsika nefa antragno koa mety olona 5 efa miorooro atsikany fa neny Samsona firenena raika mihitsy andeha ady aminazy fa tsy naharesy anazy satria nandre feon'Andriamanitra izy nankatoaviny ray aman-dreniny zany tenenina akaikinao te hisandratra venao hoe dia teneno ino raha fa nitenenin'Andriamanitra taminao io hoe ny feon'Andriamanitra araka ny teneniko takeo hoe individuel tsy raha hikambanantsika jiaby samy manana ny anazy satria tsika jiaby ireo samy manana destineny dia samy manana raha tenenin'Andriamanitra aminazy zany atsikany fa mba tiako anao androany mba tena ankatoa zay lazainy tenin'Andriamanitra zay feon'Andriamanitra heninao alleluia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra anao zany ataoko hoe mandenga anao ke komiteny hoe anao tsy ary naregny feon'Andriamanitra zany fa anao mihitsy tsy te hiasa saigna jerentsika tamin'ny andron'ny mpanjakany Egypta rehefa nandeha i Abrahama Sara dia nalain'ny mpanjakany Egypta Sara satria vehivavy tsara tarehy seka ataony vady i Abrahama koa moko nandenga ny teny anabaviko io nalainy i mpanjakany Egypta ngeka tsy mahafantatra n'izany Andriamanitra zany Andriamanitra hafa mihitsy ny anazy fa jereo izy nare feon'Andriamanitra izy andro alina an'igny ny antony tsy nikasiany any Sara ka indrindra anao fa zanany efa manompo anazy io tsy possible anao tsy ary naregny feony zany fa ny fanontaniana mipetraka ve naranao ve le izy indraindraika moko atsika ny magnontany-tegna mihitsy amin'ny fiainana hoe za karaha fa manompo hoe ataoko ampafolo kareny ataoko fanatitra e mbola mivaralila fo ny volako nandrian'Andriamanitra ve anao nankatoavinao tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra alleluia jerentsika i Adama anatin'ny baiboly ao i Adama rehefa avy nanota ninana ilay voankazo voarara mbola afaka nandrian'Andriamanitra rehefa nandeha nitsangatsangana tamin'ny saeden'Andriamanitra dia nagnantso anazy izy Andriamanitra hoe ry Adama aiza moa anao fa mbola nandre feon'Andriamanitra Adama ity zao izy fa nihery anao nandositra anao ka ny olona rehetrarehetra io zany itenenan'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra io zany mandre feon'Andriamanitra fa anjaranao sisa vandravandrao sy le olona akaikinao anjaranao ny hoa sisa agnaraka ananjy io tsy raha pasteur tsy raha fiangonana fogna menao tsiny dia ozinao tsy miova mihitsy fiainako za zay fa firy taogna ny vavaka nefa raha tenenin'Andriamanitra aminao mangingina any tsy hitandrignesanao indraika raha anao tsy avy anao hitandrignany zany Andriamanitra miteny aminao zany vita vavaka anao amen dia fa iny zao ozinao fa maika ndeha karakara zaza fa tara manomboka zao tsika rehefa mivavaka aza miala amin'ny fipetrahana ivavahanao raha tsy efa nandrian'Andriamanitra ny teny satria arakaraka ny feon'Andriamanitra reninao no ahafahanao misandratra misy amintsika reny zao fa nitenenin'Andriamanitra andao no miditra mpagnano délivrance fa ozinao mba ho vitako maro zany mba za matahotra devoly ozinao vakoa ka le zahanao amin'izay fiainanao ny mihodikodigna magnano cercle vicieux ke fo tsy mety mipoitra amin'ny lalambe tokony imboany Andriamanitra miteny ary na dia efa miteny aminao Andriamanitra agnatina nofy miteny aminao Andriamanitra agnatin'ny feon'ny fieritreretanao miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'olona feon'Andriamanitra daholo regny fa anao mbola mafy loha be fo
manomboka androany mankatoava. Volan'ny fahazavana zao atsika nampianarina izany fahazavana zany a misy accélération be gidragidra. Tsy fantako hoe inona raha tianao hisy accélération fiainanao niany. Anatin'ity volana ity tsy haiko zavatra tegna ilainao hoe aide divine niany. Avereno kely saignanao hoe inona raha efa nitenenin'Andriamanitra taminao. Izy io ndraika miteny amintsika Andriamanitra fa tsika tsy miasa loha e. Zay tiako hianozinao. Tahin Jesosy tsika rehetrarehetra. Baiboly dia miteny mihitsy ny ondriko izy izy malala ny feoko. Za sura fa ondrin'Andriamanitra anao. Dia tokony handre feon'Andriamanitra tsara zany ianao. Alleluia. Tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Ny fankatoavana dia tsy magnaraka lôjika ny zavatra. Amin'ny fotoana ianao maheno an'io Andriamanitra io miteny raha hafahafa fogna raha zakain'izy io. Ka raha anao zany magnaraka le lôjika be sy magnaraka le fisaignana maha-olombelona dia tavela e. Fa ny fankatoavanao ny feon'Andriamanitra dia tsy manaraka lôjika ny zavatra. Ninio raha hafahafa fogna raha sainy atao. Impiry zao anao ke nitenenin'Andriamanitra andana mamela heloka n'le olona miady aminao igny. Antanio le olokokonao fa vitanao hoe ninao sa tsy ambola hoe. Konteny izy tsy ambola ino me hoarany rasanao io. Satria ny feon'Andriamanitra tsy magnaraka lôjika ny raha agnaty saignanao koa e. Tahin Jesosy tsika rehetrarehetra. Jerentsika zao Josefa vadin'ny Marie. Raha Josefa ne tamin'io voanareo hoe bevoky Marie e. Raha ny gynécologue tamin'izany andro zany nindesiny tamin'ny gynécologue drako. Mialatsiny za amin'ny fitendra misy azakely hoe est-ce que c'est percé ve ny hymen anazy sa tsy percé? Satria tsy possible ny olona vierge ho bevoka. Tsy lôjika zany, tegna tsy lôjika. Médecin za miteny aminare io. Raha le ny anara. Tsy lôjika. Fa amin'Andriamanitra tsisy raha tsy lôjika. Tsy lôjikanao zany tsy miasa mihitsy amin'Andriamanitra. Teneny le akaikinao aza mandeha amina lôjika hoe. Raha nahazo anahy tamin'ny herinandro zay tsy tokony hitsangana aketo aza. Raha le lôjika le raha hitako tamin'ny vatako. Tokony mbola tsy afaka andeha mihitsy tongotrako eo. Fa noho ny Andriamanitra magnano intervention, za koa rô tafatsangana ty e. Na de za tomponainako tsy nino le miracle nataon'i Jesosy taminahy. Za ho ny geste berany trao. Jesosy misatra fanahy nandeza. Fa raha nisy tamin'ny tongotra anahy io tamin'ny herinandro tegna tsy tokony mbola ho aketo mihitsy raha iny ihany. Teneny le akaikinao raha ty agnaraka an'Andriamanitra hoe avelao ny lôjika amin'ny maha-olombelona. Josefa tegna lany fagnahy tamin'ny andron'io e. Hoe ahoana mihitsy mo. Fa amin'ny fotoana mankato ny afarany Josefa nisy ehonanjely ekany. Ikeo raha misy amin'ny Maria io. Rehefa nandrian'Andriamanitra izy vao nagneko hoe ok, magneky za. Atsika zany ninona ataontsika tsy amin'ny asa fanompona fogna. Fa amin'ny fiainantsika même amina tady vola, amin'ny tokantrano, ataovy mandrian'Andriamanitra anao vao mihetsika. Fa amin'ny fotoana ianao mandrian'Andriamanitra miteny aminao ka mandeha anao amin'igny, tsy maintsy misy fipoahana zay zavatra ataonao. Satria marina io tenin'Andriamanitra io ho asandrany ho ambony ny firenena rehetra anao. Ataovy azo antoka anao amin'izay zavatra rehetra ataonao hoe nandrian'Andriamanitra ny teny. Ary tsofoko rano anao tsy maintsy hisy fipoahana ny fiainanao amin'ity volany ity amin'ny anaran'i Jesosy.
ho marina aminao ny anaran'ity taona ty taona ny fipoahana sy fitahina. Amen. Amen. Amin'ny fotoana anao mandrian'Andriamanitra ka mankatoa miovatra amin'ny trajectoire ny direction anao mihitsy, miovatra amin'ny destiné. Tenena akaikinao mba inonao avy eo izany. Raha anao zany mandrian'Andriamanitra miteny aminao mety ataoko hoe ny destinénao zao mety ataoko hoe era nitetako ny tamin'ny fanantazana fanatitra antsika ty. Fa amin'ny fotoana anao nandrian'Andriamanitra ny teny ka nankatoavinao hitragenao tokony ho aketo igny, lasa ria mba fitamiagna re. Ho marina aminao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ka tiako ianao manomboka androany mba handrian'Andriamanitra miteny aminao. Rehefa magnano marenalina tsika zamaika andeha atory rehefa amen. Fa mangala minitra maromaro mihitsy. Tegna midongia amin'i Jesosy mihitsy te handrianao zaho hoe. Anao mety tsy aregny feo akefa mety milefa ndraiky anao vake mokony. Raha mbola tsy azo antoka tsara be capacité spirituelle anao dia mangatah mihitsy amin'Andriamanitra hoe mitenena aminao agnatina nofina amina fahitagna hoe. Fa ho hitanao fa hiteny aminao io Andriamanitra io. Ary ameny directive mihitsy anao hoe ty ataovy. Ho marina aminao ny izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jere Josefa, ny programme Josefa zao tamin'ny fiainany hoe a Betlehema mpandrafitra miaigna vie normale, vie tsisy korotana, vie tsisy mpanenjika, vie simple satria mpandrafitra ny asany. Fa rehefa nandrean'le Andriamanitra ny teny izy, satria nisy fotoana hoe andana hoeto any Egypta ny zazakely, fa misy tady hamono anazy. I Josefa tsy ary neritreritra andeha hita Egypta zany tamin'ny androm-piainany. Fa noho nandrian'Andriamanitra ny teny izy nankatoavana, lasa nagnano la vie belle tany Egypta tany izy. Amintsika ke zao mety misy miteny hoe za io mba te handeha andafy misy olo zao hoe za io te handeha andafy aketo. Androany Andriamanitra hiteny aminao. Misy amintsika reo atory ariva io projet ny te handeha andafy mihitsy amen'Andriamanitra directive izy. Dia raha mba misy raha sainy ataonao ko mba ataovy. Tsy raha passeportnao fo vita folany daty anao tsara nandeha. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen. Tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Ka atsika zany rehefa mivavaka ka mandray an'ity tenin'Andriamanitra ty, ny tenin'Andriamanitra atonga atsika ho mpivavaka. Karaha atsika ke tenin'Andriamanitra ny mahatonga atsika tonga mpiangonana akato e. Fa amin'ny fotoana ianao mandre feon'Andriamanitra, lasa spirituel anao. Dia tadidio nefa fa atsika rehefa ambony tany dia niady atrentsika keto spirituel fa tsy charnel mihitsy. Atsika rehefa ambony tany miatrikady ara-panatsikany. Nisy fotoagna ho aza nagnonofy kombany izy ake zany io. Tsatotsatokantsy tegna komba. Hitanareo karaha le amin'ny film gladiateur regny, tsy haiko nareo namba nijery an'iregny fa za aloha taloha dia tia film. Lahatra nanambadianana pasteur iny lefilefy tiavana film ify tsy maintsy mivavaka amaky baiboly. Karaha le hitanareo tonga dia le tsatokantsy tsy ankitsitsy regny. Dia le adversaire ony miala raiky tonga dia miditra raiky miala. Anao amin'io hitanao zany tegna hoe reraka fa tsy vao mijalina anao miady dia nombon-jare. Dia tegna adiny izany ny foanan'iregny zany. Mbô ino hoe ka Jesosy dika ny nofoko fa karaha figidragidra loatra. Dia ozin'Andriamanitra tamin'izany karaha ny ozin'ny monde spirituel. Izy zany raha atrehanareo amin'ny tontolo ara-panafy tsy ampahitagnanareo.
anareo mitontolo arano fosy karaha hoe matoritory malakaigna mihinan-kanina mahandro ndeha miasa fa ny monde spirituel ozy dia io mihitsy ny kombahatrenareo kristianina ozy tsisy temps de pause ne zany e karaha tsika zany tsy ara-panahy dia ho resy e ka tonga anao ho lasa ara-panahy nefa amin'ny fotoana ianao mandre feon'Andriamanitra hoe inona ny raha ny teneniny taminao dia igny ny arahanao mba hatonga anao hivoaka mpandresy tsofoko rano any ianao ho mpandresy any ianao amin'ny anarany Jesosy tsy maintsy mandresy ianao amin'ity taona ty tsy maintsy isy fijoroana vavolombelona anao amin'ity volany ty amin'ny anarany Jesosy aleloia tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra androany ianao andana mivavaka mangatah mihitsy amin'Andriamanitra hoe te andrianao zao hoe aoka hoe le feonao mivantana mihitsy noreko izy ndraika moko za kofa atsika mbola faible spirituel maregny feo zay magnano an'igny anao sasakaligy igny misy raha mizaka aminao tampoka akeo melo moko anao i raha misy angadrao fa andana angatao amin'ny tompo raha anao mbola faible spirituel agnatin'ny nofo e Jesosy izy ampahafantaro anahy se beka anao maregny ake amin'ny 12 aligny Justine magnantso agnaranao patraky milefa anao korontagnanao olo jiaby mandry nefa le raha Andriamanitra te hiteny aminao tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ka amin'ny fotoana zany anao mandrian'Andriamanitra miteny aminao dia ankavinao le izy lalagna anao io hafa mihitsy ary tsy ataon'Andriamanitra mitovy amin'olona rehetrarehetra anao fa ataony miavaka fa efa mpahafantariko eto fa tsy mora le mankatoa sarotra le maregny feo zany hoe mahatonga antsika hoe tsy mahavita magnano an'ity asa fanompoana tiky ndraikindraiky satria misy raha regninao ary tegna tsapanao mihitsy hoe Andriamanitra zany miteny zany fa sarotra magnano anazy dia ozinao hialaka moramora maloko zao hoe fandroany ianao ho tafian'Andriamanitra hery vaovao indray ianao niany hosaronan'Andriamanitra fahasoavana vaovao anao niany ahafahanao miatrika ny zavatra rehetra atrenao tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra ny fatra ny fankatoavanao zany ny fatra ny fahalebiazanao raha tianao hiova ny fiainanao raha tianao hisandratra anao marina io teny amin'ny Deutéronome 28 io ho asandratra Andriamanitra ambony firenena rehetra ianao ary tsofoko rano ho marina aminao ny izany teny zany amin'ny anarany Jesosy dia teneny lakaikinao hoe andao tsika ankatoa hoe andao tsika mba hianatra hiaino an'Andriamanitra miteny hoe tsangana tsika hivavaka tiako ianao amin'izao fotoana zao hivavaka dia apetraka anao misofina anao hitananao dia mangatah mihitsy anao androany sokafo Jesosy io ny sofim-panahiko mba handrianao hoe tegna te handrianao mafy zaho hoe te handrian'izany feonao miteny aminazy zany zaho hoe mba tena teneny etaetanao izaho hoe te hisandratra ambony firenena rehetra tsy fantako hoe inona ny sehatra ilainao an'izany hoe fisandratana zany tsy fantako hoe inona sehatra ilainao zany hoe intervention divine zany androany ivavao isofinao io apetrao amin'ny sofinao ny tananao dia mangatah mihitsy aminao Andriamanitra hoe sokafo ny sofiko mba handreanao hoe asandrato ara ny vavaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy raha masina tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay mideranao zay mankalaza anao manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy tena hoe te handreanao tianay Jesosy raha ho marina amin'ny fiainanay ny teninao hoe ho asandratrao ambony firenena rehetra zay amin'ny fotoana zay mankatoa nampianarinao anay teny efa Jesosy ho ny fankatoavana dia fatra ny fiainonay ny teninao androany zay Jesosy te handreanao ataovy maheno anao zay Jesosy androany ataovy mandre ny feonao zay Jesosy androany satria ny feonao ihany no ahafahanay mandeha no ahafahanay misandra no ahafahanay mankatoa sokafo Jesosy ny sofim-panahy ny tsirairay avy zay tonga eto
mety misy aminay re Jesosy mbola tsy nandreanao, misy aminay re Jesosy tsy mahafantatra hoe anao zany miteny aminazy zany, aseho ihany Jesosy ny voninahitrao androany. Ny fanahy rehetra manakana magnabada ny sofim-panahy kosa androany dia roako amin'ny anarany Jesosy zany. Tononoko androany fa misokatra ny sofim-panahy rehetra izay tonga eto. Mandre an'Andriamanitra ianao ambadika nyity fotoana ty, mandre ny feon'Andriamanitra ianao ambadika nyity fotoana ty, amin'ny anarany Jesosy. Tiako ianao raha isaotra an'Andriamanitra ny amin'izany afatra fohy zany. Misaora anazy ianao mandray zavatra anao tanatin'izany teny zany. Asandrato ara ny vavaka ao amin'ny anarany Jesosy. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao. Misaotra ny amin'ny voninahitrao. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra zay efa ho ataonao indray amin'ny fiainany tsirairay avy. Ho maro indray Jesosy ny fijoroana vavolombelona. Satria andreanao reto zanakao reto ary ankatoy izy Jesosy ny amin'ny feonao. Mankasitraka Tompo averiny aminao ny voninahitra ny dera ny laza. Amin'ny anarany Jesosy. Amen. Tahian'Andriamanitra tsika rehetra ity tanana mafy tsika afaka mahazo toerana tsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izay fotoana androany zay zay ny azo atao teto mino za fa tsy mitovy ny diranao teto indray androany ny voanao any. Ary manomboka androany tsika mianara mihitsy miaino an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Azo atao hoe rehefa amin'ny ara-panahy fotsiny fa même amina tady vola mianara miaino an'Andriamanitra. Fotoana anao mandre an'Andriamanitra amin'ny teny anao